Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tompony finoantsika sy mpanefa azy, ry namana, manatsotra ny tanana, kopakopa tanana ho anao, miaraba anao any amin'ny toerana maro isan-karazany izay misy ianao. Lohahevitra lehibe ihany no jerentsika androany. Lohahevitra rehetra moa dia manan-danja daholo isan'andro ary tokony hifantohana e. Anankiray amin'ireny no voalaza androany ao amin'ny Filipianina 2:5-10. Zao le ambarany tenin'Andriamanitra. Aoka mba tsy ho manan-tsiny sady tsy misy fitaka ianareo, dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isehoanareo tahaka ny fahazavana eo amin'izao tontolo izao. Aoka ianareo mba ho zanak'Andriamanitra manana didy, tsy misy tsiny, tsy misy fitaka eo alohan'izao tontolo izao. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny hanehoana ny fitsipik'Andriamanitra sy ny toetra n'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao amin'ny alalanao, amin'ny alalako, amin'ny alalantsika rehetra. Tian'Andriamanitra raha toka tena tafasaraka amin'izao tontolo izao sy ny fombany ny zanak'Andriamanitra. Tafasaraka amin'ny fahazaran'izao tontolo izao. Tafasaraka amin'ny fivavahan'izao tontolo izao. Fa tafaray kosa amin'ny fomban'Andriamanitra. Ary tokony hiseho eo mason'izao tontolo izao mihitsy ny toetra n'Andriamanitra amin'ny alalako sy amin'ny alalantsika rehetra. Toetra ny fahatsarana, toetra ny fahamasinana, toetra ny fahamotinana, ary toetra ny fahampirampo sy ny fahamarinana izay tsy inona fa fanehoana ny toetra n'Andriamanitra. Tokony ohatra eo amin'ny fahamasinana mihoatra noho ny olona rehetra ireo izay milaza sy misoratena fa mitandrina ny didin'Andriamanitra. Tokony ohatra amin'ny olona rehetra amin'izao tontolo izao, amin'ny olombelona rehetra manodidina eo tokantrano, any am-piasana, tokony miavaka zany, tsy hoe manavatena fa miavaka ho azy noho ny fomba amam-panao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fiaikana lehibe ny miandry ianao, fiaikana lehibe ny miandry antsika. Andeha anontany teny, hamantatra ny tenantsika, ka anontany tena manao hoe fomban'Andriamanitra ny fombako sa tsy fomban'Andriamanitra? Zanak'Andriamanitra sa tsy zanak'Andriamanitra? Tranga lehibe no tokony miandry antsika dia izao ny mijoro vavolombelona amin'ny alalan'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Mijoro vavolombelona ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Ireo izay milaza fa olon'Andriamanitra mba ahitan'izao tontolo izao fa zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy tafasaraka amin'izao tontolo izao. Ry namana, ny mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra ny tokony ho lara-pahamena eo amin'ny fiainantsika isan'andro anandro. Tokony madio tsika eo amin'ny fisainana, madio eo amin'ny vatana, madio eo amin'ny fiteny, madio amin'ny fomba amam-panao, ary madio eo amin'ny fivavahana. Tokony ho vahoaka voatokana isika, madio masina, ka ampita ny fahazavan'Andriamanitra sy ny fahatsarana, indrindra ny famonjena amin'ireo izay mifanerasera amintsika. Sitrapon'Andriamanitra ny ahatonga antsika ho fideranan'Andriamanitra. Rehefa mahita antsika zany ny olona dia mideran'Andriamanitra, mankasitraka an'Andriamanitra. Ary isika no tokony mpitondra ny anaran'Andriamanitra, maso ivon'Andriamanitra amin'ny toerana rehetra izay alehantsika. Fanapa-kevitra ary androany anankiroa. Voalohany dia izao, mifona sao dia misahatra nataontsika tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Be dia be zany. Ny faharoa dia izao, manapa-kevitra manomboka androany dia ho maso ivon'Andriamanitra, hitondra ny anaran'Andriamanitra any amin'izao tontolo izao, ho fianaran'izao tontolo izao. Dia hivavaka isika. Tombontsaro afatra lehibe no nampitainao androany, dia izahay tokony ho maso ivonao, mpitondra ny afatrao manerana an'izao tontolo izao amin'ny olona rehetra mifanerasera aminay. Ekena resy lahatra fa tsy nahomby izay tamin'ny lasa. Be dia be ireo zavatra izay namitana ianao Andriamanitra ho hifonanay zany, ary ankehitriny mandray fanapahan-kevitra fa hitondra ny anaranao izay, mba ho fantatra izao tontolo izao fa zanakao, zanaka mahalalana. Da io izay tsiraray avy amin'ny anaranao Kristy Tompo. Amen.